Aoka iara-mivavaka isika rehetra. Ry fanahy masin'Andriamanitra velonao, misaotra anao zahay fa nanaiky anao hidina ao am-ponay, hiasa ao anatinay, hanorona finoana ao aminay, hampahatanjaka izany finoana izany. Ary ianao no mitarika anay mba hatanteraka ny sitrapony ray, ka andehananay amin'izay akaiky sy amin'izay lavitra koa, amin'izay mora sy amin'izay sarotra koa, amin'ny fijoroanay ho vavolombelonao voalohany, ary ny amin'izay azoanao miasa amin'izany mba hatonga ny firenena rehetra ho mpianatry Jesosy. Dia hitaomana ny maro ho tonga eto anivo ny fiangonana, anananjara amin'ny ranon'ny fahasoavana ka handray ny fanadiovany batisa, amin'izay nanganana ho zanak'Andriamanitra ka hananana ny zo handovana ny fanjakana ho ety an-tany sy any an-danitra. Mba taio izao fotoanan'io zao izay anokanana mpiandry no ny herinao fanahy masina. Ianao efa niasa tamin'ireo maro be natokana teo aloha, ka hampatanjaka azy rehetrareo anohy ny fanompona, no hiasa koa amin'izy efatra ireto izay atokanay anio mba ho fiasana mahery ho ampelantananao fanahy masina, hatateraka ny famonjena izao tontolo izao, arak'izay efa nanolorany Jesosy ny ainy. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Faly miarahaba anareo rehetra tsy akanavaka ry havana, samy tonga marobe eto amin'izao isan-taonan'ny toby soatanana ilafy izao, fa miarahaba manokana ireto izay hatokana anio noho ny asan'ny fanahin'Andriamanitra izay miasa mahery ao anatintsika tsirairay avy. Ny fandaharana izay eo ampelantanantsika dia milaza fa ny toroteny izay hatao dia arak'izay hitantsika ao amin'ny filazan'ny tsaramasina araka ny Matio ny toko 7:20, andininy 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Filazan'ny tsaramasina araka ny Matio toko 7:20, ny andininy 9:20 ka hatramin'ny andininy 10:20. Matio toko 7:20, andininy 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Iaraka mitsangana isika dia maka izany empanajana amin'ny anaran'i Jesosy tompony. Ary ny mpianatra 112 dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho nahita azy izy dia ninkohoka, fa ny sasany nianahana. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ka mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrana zay rehetra nandidiko anareo. Ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Ry Ray Masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana, mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny
famakiantsika ny teny rehetra zay nivakina androany dia mitondrantsika hiaina ny fiainana ny fetiny pentekosta. Ny fotoana zay ananatsika androany dia fotoam-panokanana mpiandry amin'ny isan-taonan'ny toby soatanana ilafy. Ary rehefa miresaka ny toby soatanana isika dia tsy mahazo manadino ny sivijona na ilay pentekosta malagasy. Tsy hoe tsy maintsy hahatsiaro ny pentekosta malagasy isika, fa tsy maintsy hahatsiaro mandrakariva ny hasarobidiny asany fanahy masina eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Kanefa tsy ny asany fanahy masina ho an'ny fiainantsika toy ny fiainan'ny olona tia tena ihany, ary saika izany no akamaroan'ny kristiana tia tena, satria tsy manana saina afa-tsy izao: miady varotra aminao aho Jesosy, zay hahazahoako anao aloha hatreo, de manjary tsy tafaeritreritra tsony ny hoe misy hafa any. Ary amin'ny endrika marobe de miseho ity fanahiny tsy mahalala afa-tsy ny tenany ity. Kanefa lazaina mazava tsara fa tsy ao amin'izany akory no iariariana sy isehoan'ny asan'ny fanahy masina, fa ny ventiny afatra indrindra dia izay everanao ny hafa be dia be. Izay no nandaozan'i Jesosy ny fanjakany tany an-danitra ka nidinany taty amin'ny tontolo ny fahotana. Ary satria mipetraka eo an-tananakavanan'Andriamanitra raha izy, de naniraka ny fanahy masina honina sy toetra ary hiasa, tsy ny ahatonga ny tsirairay hevitra ny tenany sy hanao zay azahoany anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de hangina, fa ny azahoan'ny fanahy masina mitaona sy mitarika atsika rehetra koa hihevitra ny hafa. Ary zany fieverana ny hafa izany de lazain'i Jesosy mazava tsara amin'ny baiko lehibe zay omeny hoe: mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Rehefa mandray izany baiko izany isika de tsy afaka mieritreritra ny tenantsika intsony, ka tsy mamaly ny fanontaniana fotsiny arak'izay ataon'ny hira fahatelo sy eninjato, na arak'izay raintsika koa amin'ny hira fahavalo amby sivifolo sy efajato, fa manontany ihany isika: ay tokoa va Jesosy? Mo ay tokoa va ny lanitra? Ay va Jesosy tompon'aina? Fa baikony zany ten'Andriamanitra izany isika eritreritra ka manao hoe: izay rehetra hitako mandehandeha sy mihetsiketsiky manodidina ahy, eny fa zay tsy mety hitako akory aza, manana anjara amin'izany fanomezan'i Jesosy zany va? Baiko nomeny Jesosy sy mba fiangaviana, fa fanirahana mazava: mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra.
zava-dehibe amin' Jesosy ity fanaovanao mpianatra ny firenena rehetra ity mba ho marina zay lazain'ny apôstôly Paoly fa ny lohalika rehetra handohalika aminy ary ny lela rehetra hanome voninahitra an' Jesosy. Indrisy raha ny statistika no jerena dia mitombo isan'andro ny isan'ny kristianina eto Madagasikara. Fa raha ny faharatsiana eo amin'ny fiainantsika isan'andro, ny fiarahamonina misy atsika koa no jerena, dia mitombo isan'andro. Ary tena mifanalavitra dia mifanalavitra no hoe mitombo isan'andro ny isan'ny kristianina, fa mitombo isan'andro ny isan'ny faharatsiana ka manempotra ny fiainana izay iainantsika. Amin'izany dia lazaina mazava fa tsy ny famenoana anarana ny bokim-piangonana no tanjona, fa misy hafatra lehibe zay lazain'i Jesosy, atao mpianatra ny firenena rehetra. Tsy baiko akory ny hoe fenoy ny rejistra ny fiangonana na fenoy olona ny trano fiangonana, fa atao mpianatra ny firenena rehetra. Zavatra lehibe izany. Ity mahampianatra Jesosy ity dia tsy tahaky ny lesona any an-dakilasy ka itenena ny mpampianatra hoe dia mamerina koa ny zaza ray ampiana ray mira roa, dia mamerina koa ny zaza ray ampiana ray mira roa. Fa ity mahampianatra Jesosy ity dia ny fiainana miaraka amin' Jesosy, onenany sy anjakany, tapahiny sy asany, fahavelomana misy zay fiombonana marina ao aminy. Ary amin'izany dia antsoy ny tenin'Andriamanitra isika handinika lalina, hihevitra lalina ny alehibe ny fanomezan'Andriamanitra antsika sy izay ampiasantsika n'izany na anaovantsika n'izany fanomezana izany. Fa raha miteny Jesosy hoe atao mpianatra ny firenena rehetra dia tsy mba zavatra vaovao amintsika aty izao tanàna ny hoe mpianatry ny tompo. Tsy zavatra vao tonga androany ho reny sofina androany ny hoe mpianatry ny tompo, fa efa noraisina 20 taona lasa sy maharitra mitoetra ao anatin'izany, ary aharitra hitoetra misy hoatra noho izany ambara-piavin'i Jesosy eny raona. Fa na tsy hanao fandalinana soratra masina laly mipaka aza isika ka ilaza fotsiny hoe ny mpianatry ny tompo izay nahalalana azy hatrany amin'ny 20 taona lasa sy tokony hahalalana azy hatramin'ny ankehitriny zao, ary mbola hahalalana azy amin'ny andro azy dia ity: tsy madio fitafy amin'ny lamba fotsy ihany, fa madio fisainana, madio fo, madio asa. Ary hafatra sarobidy sy tokony hararaka an-tany
ny fiainana izay ny aina ny dada ray ny Solambo sy ireo 3 mianaka miaraka aminy, iaina ny zanaky ny fifoazana. Izany atao hoe fanadiovana no meny ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa izany. Izany dikany atao hoe fanadiovana omeny ny fanahin'Andriamanitra miasa ao anatin'ny mino izany, ka nampianarany, ny velomany, ny tariny ny zanaky ny fifoazana rehetra, ny tariny ny fiangonana manontolo amin'ny fahadiovan'ny tsaina, amin'ny fahadiovan'ny po, amin'ny fahadiovan'ny mpitafiana, amin'ny fahadiovan'ny asa, amin'ny fahadiovana amin'ny teny zay atao. Fa amin'izany dia mametra-panontaniana isika, mametra-panontaniana isika. Iza izany ireo mampitombo andro manalina ny faharatsiana ao amin'ny tontolo iainantsika eto amin'ny tany razantsika? Raha madio saina, madio fo, madio fiteny, madio fiasa, madio fitafy, mizanaky ny fifoazana. Jesosy manome baiko mazava atao mpianatra ny firenena rehetra, ny lalana zay lazai ny tenin'Andriamanitra eto dia ny hoe manao batisa azy ho amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Izay hananana ny fahadiovan'ny tsaina, ny fahadiovan'ny po, ny fahadiovan'ny mpiteny, ny fahadiovan'ny asa, ny fahadiovan'ny mpitafy, dia tsy niezaka izay ataonao manokana. Fa ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ity batisa masina ity. Ary isan'izay tsy mampidovy fijery atsika amin'ireo namantsika milaza ny tenan'io evanjelika rehetra, fa ny hoe mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, dia tondroy ny tenin'Andriamanitra mazava fa ny fanaovana batisa no lalana hidirana amin'izany sy ahatongavana amin'izany. Fa mihevitra ireo namantsika marobe fa izay tonga amin'ny fahatserovatenany hadio fo, hadio saina, hadio fo, hadio fiteny, hadio fitafy, hadio fiasa no atao batisa. Fa lazay ny tenin'Andriamanitra mazava amintsika fa ny asan'Andriamanitra amin'ny batisa no hitondrany zany fanadiovana atsika hatramin'ny lalina indrindra izany, ny fietretantsika tsy hita maso, ny fahadiovan'ny fisainana manontolo, ny fahadiovan'ny fo, ny fahadiovan'ny fiteny, ny fahadiovan'ny asa, ny fahadiovan'ny fitondratena, ny fahadiovan'ny fitafy, dia fanehoana ny fanadiovana indrindra zay nataon'Andriamanitra ao antsika tamin'ny alalan'ny batisa. Ry kristianina malala, amin'izay anataterahanao ny baiko ny tompo hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, dia ny hivelomanao amin'ny batisanao isan'andro no zava-dehibe amin'izany. Fa lazainy manaraka eto koa ny hoe sady mampianatra azy hitandrana zay rehetra nandidiako anareo,
fa na iza nataiza izay iariariany hoe ho tonga mpianatra dia izay rehetra natao batisa no mila tokoa ny fampianarana arak'izay lazany ten'Andriamanitra azy, araky ny fampianaram-pinoan'ny fiangonantsika azy, araky ny fampianarana nomena ireo ray amandray ny mpifoazana ireo hivelomantsika tokoa. Tena tsy ho tratra ny tanjona raha hoy isika aza mirarana inona fa tsy izao ampianaro ny tenin'Andriamanitra. Eny teny filamatra hatramin'ny andron'ny Loterany hoe soratra masina ireriana fa azadino ny fanarahan'i Jesosy ianao manao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia izay hamakiana ny tenin'Andriamanitra araka ny nanoratan'Andriamanitra azy. Ankehitriny dia tsy vitsy ireo mamaky ny tenin'Andriamanitra araka izay heverany hahazahoany izay ilainy ao amin'ny tontolo ny fiarahamonina misy azy. Gagavenao raha ampiasain'ny sasany ho fahazoan-karena ny tenin'Andriamanitra, ho gagavenao raha ampiasain'ny sasany ho fahazoam-pahasalamana fotsiny ny tenin'Andriamanitra, ho gagavenao raha ataon'ny sasany fitaovana hanamarinany ny otany toy ny fanambadian'ny vehivavy samy vehivavy na lehilahy samy lehilahy ny tenin'Andriamanitra. Izany no anindriantsika mazava fa eo mandrakariva ny fampianaram-pinoan'ny fiangonantsika mba hanitsy sy hiaro izay rehetra fitarianantsika ivily mihoatra amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra. Fa raha manatanteraka ny baiky ny tompo anao ka manao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, kanjo ilaozanao izany lova sarobidy izany dia tsy ho tratra ny tanjona. Fa amin'izay mahazanaky ny fifoazana amintsika, ao ny tobo lehibe sotanana, ao ny tobo lehibe manolotrony, ao ny tobo lehibe akaramalaza, ao ny tobo lehibe farimena, dia manana izay lova sarobidy ara-pampianarana avy amin'izany ray aman-dreny izany isika, ka tsy iseho hitsambikina mikipy. Lazaiko mazava eto namangy ny efelemana ny sana aho tamin'ny 4 Mey lasa teo, dia tsy hitako ao ny katekista nanisana fantatro ohatran'izay. Nakay zao ha izy dia hoy ny pastora lasa nanaraka an'ireo vondrony taminany, nambarany amiko io, nolazainy amiko io, ary nitondrako fampitandraimana matanjaka io. Fa indrisy na dia matanjaka ao an-tsainy ny hoe Luterana aho, na dia matanjaka ao an-tsainy ny hoe tena zanaky ny fifoazana aho, hadinony daholo inona marina no lazainy tenin'Andriamanitra, inona marina lazainy fampianaram-pinoan'ny fiangonana, inona marina no lazainy fampianarana no raisina avy amin'ireo ray aman-dreny ny tobo lehibe na sotanana na manolotro na akaramalaza na farime. Dia gagavenao lasa nanaraka ny vondrony mpaminany izy. Mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, tsy amin'izay tiavanao hitariana azy no hitariana ny olona amin'izany baikon'i Jesosy zany,
fa amin'izay nanorenana izy tompo azy ny fiangonana. Marina izay lazay ny tenin'Andriamanitra fa firenena rehetra ka sady tsy manavaka lehilahy sy vehivavy io, no tsy manavaka manan-karaina sy mahantra io, no tsy manavaka nianatra sy tsy nianatra io, no tsy manavaka mainty sy fotsy io, no tsy manavaka mavo sy mena io, tsy manavaka zay endriny tian'ny fiarahamonina rehetra ho avahana io, fa ity no tsindriana indrindra sy fiamboana izay ieveratsika hahatety izao tontolo izao ho amin'izany fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra izany. Fa ity misy olona tena akaiky anao dia akaiky anao mbola ivela ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy ny tonia nasionaly ny FBL raha matoa mananaty toromary rehefa nivakiko tany amin'ny Facebook, nandeha ho izy tamin'ny Pentekosta niangona maraina, fa rehefa avy eo dia nitety na fiangonana zokiny na fiangonana zantriny sy nisy izay tsy feno hipoka maraina sy hariva. Fa ity mbola feno olona koa ivelany fiangonana. Mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, tsy manosika atsika hieriteritra izay lavitra tsy takatry ny herim-batana, tsy takatry ny herin-tsaina, tsy takatry ny herin'ny vola izany, fa mampitodika atsika hijery indrindra fa tena mbola maro anisa dia maro anisa ny tsy isan'ny fiainana, ny tsy miaina ny fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Raha mijery ny tantaran'ny fifoazana isika, na dia tsy mbo nanokana mpiandro maro be isan-taona aza, Dada Rainsonlambo, fa nampianatra vitsivitsy monja teny am-Pengana dia nitombo ihany taty aoriana, fa nahavita ny teteny Madagasikara ary tsy mety voasaro na ataon-tsaiko mihitsiny hoe iraka vehivavy niala avy any Sotanana tonga any Vatomandry, fa ny misionery ny LMS niasa nandritry ny 5 taona tao Vatomandry tsy nanao batisa na dia olona iray, fa rehefa tonga ity iraka vehivavy avy any Sotanana lasa tany Manory ity, Vatomandry ity, dia izao tsy nipetraka mihitsy ny mpitandriny nanao batisa maraina mandra-pahariva. Inona ny dikany hoe manokana mpiandro be dia be isan-taona fa mihodikodina eo nanontany mpiandry anankiray amin'ray mandeha, tsy hitako miasa mihitsy ho ahy ianao, dia hoy izy ny nanokanana pastora ho mpiandro ny tenako. Izao ny baikon'i Jesosy, mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa arak'izay nolazaiko ohatrany am-boalohany, tsy te hihevitra afa-tsy ny tenan'ny olona. Ary iny mbola valy teny tsaratsara, mbola azo ekeny iny, fa natsotononoko ny anarany. Izy mpiandry, isaky ny manan-java manahirana izy, mila mpiandry aloha mba hampahery ahy. Nefa izy mpiandry, ka
ka inona ihany no antony fanokanana tsy misy farany? Ahoana ihany no andrenesana ny tenin'Andriamanitra manome baiko ka maniraka? Fa ny tenanao aza tsy hainao ny miandry azy, fa hitadiavana olona hafa ikarakara azy, dia ho gagavenao raha mitombo isan'andro ny faharatsiana. Handresy ny fitomboan'ny isan'ny kristianina, ny fitomboan'ny faharatsiana. Fa nahoana? Atokana ny mpiandry, dia mihodikotona eo, dia mihodikotona eo. Zaho tsy mitsara, fa farafahakeliny hatramin'ny volana janoary 2024 dia azoko lazaina hoe tonga isan'ny mponiny ty toby ity izahay. Ka na tsy tonga eto isan'andro aza, tonga eto matetika. Inona ny fanontaniana petrako? Amin'izany famangiako matetika loatra zany, nakaiza ny mpiandry. Isaky ny tonga eto aho dia mahita marary, maro fa tsy vitsy, ary tena sarotra fa tsy mora. Fa nametra-panontaniana aho, nakaiza ny mpiandry. Efa napoziko ihany rehefa niala tany amin'ny 67 hectara tamin'ny eto andro teo, tsy maintsy ho feno azy ao amin'ny toby. Efa napoziko, satria maninona? Satria kely ny trano. Efa azoko neriperitra, tsy maintsy isina an'io lampalapy io. Fa hifarana androany ty isataony ty, ho tapitra androany ty isataony ty, dia ho hitantsika indray mandrapatonga ny amitaona ho avy. Hoy Jesosy, mandehana ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tena mbola maro ny mila anao vita batisa, anao natokana mpiandry. Voalohany, haneo amin'ny fiainanao fa tena misy dikany aminao ny batisanao, ny fanokanana anao mpiandry, ka mitondra fahadiova-tsaina, mitondra fahadiova-po, mitondra fahadiova-piteny, mitondra fahadiovan'ny asa, mitondra fahadiova-pitafia. Fa tena lain'izany baiko izany ny ainganao ka izaranao, hanoloranao izany fiainana izany ho an'ny hafa koa. Baiko nomeny Jesosy, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Eny, fifaliana lehibe ho anay ny ho tonga hanatanteraka ny fanokanana anio, fa tsy izay avy tany ty fanokanana anio ty no zavatra, fa manahoana ny rapitso, manahoana ny manaraka. Fa tena misy olona maro mitady asa na manao tsenjery ianareo na mba tena mihira ao anatin'ny fo, mihira ny hira laharana 700 misy maro ao an-tsary ny taraina. Dia sanatria ve ho araka ny fitenin'ny ankizy hoe misy miaino. Fa tena be marenina isika eo anatin'ny baikony Jesosy, tena be marenina isika eo anatin'ny antsoantsony izay mijaly sy fadiran'ovana. Mila ny tena fiainana marina avy amin'ny Jesosy fa tsy mahita. Mila izay mitondra izany fiainana izany ho hoany. Mandehana ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ahatsiarovantsika ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika tsirairay isan'andro, no iheverantsika ny asarobidi ny famonjena ny hafa koa, izay mila sy mitady izany famonjena izany, ka tsy ahitanao tory amin'ny toerana izay atorianao, tsy atafapetraka anao amin'ny latabatra izay vokisanao, fa heveranao izay oro sy mijaly marina tokoa amin'izay tsy ananany ny fiainana ao amin'i Jesosy. Aza tia tena ka mihazona izay azonao ho anao irery. Fa hoy Jesosy, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Raha tsy manana ianao
Ka aza misalasala manampilaza hoe tsy manana n'izany fiainana zany meno Jesosy zany atompo. Tsy mamenatra zany. Rehefa tsy anananao dia lazao tsy manana n'izany atompo. Hitatsika ny atao. Fa amin'izany dia ho tsarovanao mandrakariva koa ny hoe raha nahazo ihany ianao, raha notolorana ihany ianao, raha mitahiry zany ihany ianao, raha mampiasa zany ihany ianao, baiko nomeny Jesosy. Mandehana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra. Aoka tsy ho tamana amin'izay toerana misy ianao, fa misy izay tena anyrahany Jesosy ianao any. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra izany kary fanamasina. Izay azy hatramin'ny taloha indrindra vao mandrakizay. Fitsangana karesy ny fitahiana. Fifasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanamasina ao aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.